Tonga sao daholo zanagasikara mbola avy ianareo ho an'ny zaza miala sakana tsy ampy-taona manambady loatra no resantsika androany dia inona manahoana ny vatandry ilay tosidrà lasa miakatra ambony be ny tosidrà tension ozy rehefa manambady loatra ndry ifondry eo koa mamaivay be satria tsy inona ilay vatandry ilay mbola tsy hitomombana tsara dia tsapandry ohatry ny hoe midobodoboka mafy tsy ohatry ny mahazatra ilay fo ny vehivavy rehetrarehetra mandalo an'izany daholo fidoboko ny fo eo fa ho andry ilay hoe lasa loatra io fidoboko ny fondry io ary indrindra eo amin'ilay hoe diso fanantenana ozy tebiteby alahelo ny tomany ny ati-tsaina ary indrindra ihany koa indrindra ohatra mirehetra hoe mbola hianatra tsy maintsy miala mianatra ny ray aman-dreny diso fanantenana ny olon-tiana nandositra izany dia mampatonga ny fidobodoboko ny fondry io mahery kokoa tsy ohatra ny isan'andro fidoboko ny fo ary eo ny ilay asan'ny fo ny voa dia lasa somary lasa marary kidiny ozy iny lasa marary matetika noho izay vokatra ilay hoe lasa loloatra izay eo ihany koa ny lehilahy ao anatin'izay mbola tsy vonona ho raim-pianakaviana dia indry avy eo lasa mampalahelo mijaly vokatra ilay nanambady loloatra mahakasika zanaka indraindray lasa afaka ilay zazakely ozy tsy tany satria vatandry mbola tsy vonona indraindray koa sendra mileto amin'ilay hoe ilay zazakely lasa ngoza loatra vatandry nefa kritika kely indraindray ihany koa ilay zazakely tsy tonga 6 volana tsy tonga volana isika embolana 7 volana dia efa tsy maintsy mivoaka vokatra izay tsy fahatombana izay eo ihany koa mety indraindray sendra lasa clé maina ozy noho izany mila mitandrina foana isika mialohan'ny hanokafana fe atahorana ihany koa no mety avoan'ny diabeta ary indrindra fa ity ati-tsaintsika ity no ilay reraka lava izay isika reraka vokatry ny atisom-panantenana izay ny fikorotana ny hormona maro be dia be ao anaty vatantsika tao ary indrindra koa ilay antsoina hoe immune system inona antsoina hoe immune system ireo taova miaro ny vatantsika ato anaty ato io lasa mimalefaka mimarefo vokatra izay indry lasa le hoe lasa loloatra izay manaraka dia ny septra ho an'ny vehivavy bevoka matetika septra fa indrira lasa loloatra dia mbola septra kokoa mihoatra an'izay ny fiainandry satria tsy inona no ilay vatandry mbola tsy hitomombana tsy hoe septra nanino izany fa septra ny eo ihany koa ilay mitohana vokatra ilay fikorotana ny hormona ilay lazaiko dia lasa mitohana poritra te kaka poritra te amany avy eo nefa rehefa mandeha ohatra ny tsy mivoaka mitohana ilay izy ao ihany ilay izy fa tokony saingy lasa mitohana ny vehivavy bevoka mandalo an'izay daholo fa raha lasa loloatra indray tsy maintsy ho avy izay krizy izay eo ihany koa ilay ranonaina miditra ao anatindry ao misy taova vaovao tafiditra ao anaty vatandry ilay ranonaina lehilahy dia gaga daholo ny taovandry rehetrarehetra ao anatiny ao hoe fa inona ity zava-baovao tonga ato tanàna ity ny ato hoe hodry fa inona io ny afokafika hoe fa inona ity ny tsinay miteny hoe fa inona ary izany ny afokafika ny taova ny tsinay ny taovam-pisefona ny fo gaga daholo hoe fa inona ary ity zava-baovao ity tsy maintsy ho gagagaga ihany izy dia ilay fiasan'ny vatandreo koa tsy maintsy lasa avaovao vokatra izay ilay hoe zava-baovao izay ny ao anatin'ny vatana ho an'ny vehivavy bevoka mandalo an'izay ihany koa fa kosa raha lasa loloatra dia eo foana indry ilay hoe fahasarotana ao anaty vatandry ary ilay tena ratsy dia ny fampanina ianao sy maloloy ianao vokatra zazakely tsy maintsy ho betsaka ny tany izay ary eo ianao ilay fampanina satria no ilay tensionao miakatra ambony be loatra dia fanina tsy hay izany mila fahavononana izany lalam-piainana noho izany eo ananatra indray zahako hanoro ho an'ny ray aman-dreny tsy reraka manoro fa izanakao io mbola tsy saina io raha mbola any anatin'izany miala sakana izany mananjo ianao hanoro zanakao hanoro lalam-piainana azy hoe inona ny tokony atao mba tsy ho vaky vody aloaloatra potika ny tanora malagasy eto amin'ny firenena vokatra ity tsy fahalalana ity raha nalala io zanakao io raha ohatra izy hanokatra fe dia mety ho alailehilahy vady raha ohatra ka hoe miadana be izany amin'ny fanambadiana dia tsy nanino saingy tsy fantan'izany tsy zava-patana ianao ray aman-dreny efa tsy manoro anazy lalam-piainana ary ho an'ny tovavy ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny vehivavy rehetrarehetra ho anareo hoe manontany amin'ny composé hoe izay mbola dia ahoana inona ny tokony atao izay bevoka rikala composé dia inona ny tokony atao rehefa
mieritreritra hoe anokatra fendrika lapiso manontany ny composé hoe inona ny tokony atao hisoroana mba tsy ho bevoka dia izay nataoko manoro aho. Fa raha ohatra ka efa bevoka ianareo fa misy 2 volana 3 volana 3 volana tsy verina fadimbolana dia hoe inona ny tokony atao tsy manana vahaolana amin'izay tsona ikala composé. Ho an'ny lehilahy tsy reraka ihany koa ako manoro fa ela ihany no voalohany marary fo, marary saina, lasa dala, mandositra didy, matahotritra fanambadiana rehefa vaky vody le zanak'olona. Noho izany aoko izay lehilahy inga tsara lahatra. Tiako be ndry. Tena zanay mpinakapoty zany eky tsy mety vaky vody le zanak'olona lasa mandositra ela avy eo. Noho izany mieritrereta. Omany ny asa. Raha tena lehilahy elahy dia omany ny asa. Raha te araka amin'ny zanak'olona elahy misy ny kapoty fa tsy manao lainga tsara lahatra. Misy koa natsoina hoe vasectome, andala manao vasectome mba hisoroana ny vehivavy mba tsy ho bevoka na hoe raha tsy manao kapoty azy nareo. Mazototo.